ry avako malala amin'ny tompo tsy hitsahatra hitombo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana hafatra ao antsika ry avako amin'ity anio ity dia izay hitantsika sy efa norenentsika raha teo amin'ny Korintiana 1:9 ny andininy 5 mitsahatra amin'ny andininy 4:20. Korintiana 1:9 ny andininy 5 mitsahatra amin'ny andininy 4:20. Na izany natsany kosa aza dia ifatoa antsika manokana izao ny andininy 7:20 ary ho faranantsika izany ao amin'ny andininy 4:20 mandritra izao afatra ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anao izao. Mialohan'ny afatra ry avako dia tsara indrindra ny mampahafantatra na mamerina indray amintsika hoe inona tokoa moa ny zavatra nisy tao Korinto tamin'izany fotoana izany. Raha jereny ity Korintiana 1:9 manontolo ity izay fintina sy tombana ho an'ny Korintiana voalohany rehetra. Fintina sy tombana ho an'ny Korintiana voalohany rehetra izao Korintiana 1:9 izay eo ambany masosika izao. Noho izany ary ny tombana izay nataon'ny Paoly eto dia tsapa fa ireo Korintiana ireo dia tena mbola marefo ny finoany. Marefo ny finoany. Inona no antony? Satria vokatra ny fampianaran-diso maro samihafa izay niditra tao Korinto dia nizarazara ny fiangonana. Nizarazara ny fiangonana. Nipatitaka ny fiangonana. Niparitaka ny vahoaka tao am-piangonana. Ary dia teraka teny amin'ny fiarahamonina ny karazana adevitra maro samihafa izay tsy nitera boka-tsoa. Izany nahatonga ny fiangonana niparitaka izany. Fantatsika raha teo moa fa ity Korinto ity izay serana tsambo lehibe, izany hoe varavarana midanadana lehibe anankiray, idira ny fampianaran-diso maro samihafa avy any ivelany ka nivangongo tao Korinto izany naparitaka ny kristianina maro samihafa. Araka ny fantatsika raha teo koa, i Korinto dia hoarina sady mitovy amin'ny Sodoma sy Gomora izay toerana nisiny ny filalaovandratsy maro isan-karazany izay nataon'ny olona. Faharatsy pitondra tena goavana dia goavana. Ary dia hita tao Korinto toy ny hita tany Sodoma sy Gomora koa ny fanambadiany lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny karazany. Izany ange tsy voankehitriny ihany fa efa tamin'ny andro soatra masina fa izay dia efa nisy izany zavatra izany. Korinto raha teo moa izany dia toerana ifamezivezen'ny olona maro samihafa, ny entana maro samihafa izay avy any amin'ny firenena samihafa raha teo koa amin'ny mahaseranatsambo azy. Noho izany raha avako malala dia raharaha sarotra ny an'ny Paoly apôstôly ny amin'izao fitoriana ny filazantsara ao Korinto izao mba hampiorenana ny finoan'izy ireo. Saingy tsy kivy tamin'izany izy fa nahery fo loatra izany Paoly apôstôly izany. Nahery fo dia nahery fo tokoa izany ary dia nahavita asa lavitra fitoriana ny filazantsara mihoatra ny vitan'ny olona rehetra izy. Ny adin'ny Paoly apôstôly moa eto izany dia ny fiadiana amin'ireo karazana tsy parifary maro samihafa izay efa tonga ao Korinto. Ny Korintiana voalohany 1:9 ny andininy 5 ka hatramin'ny 4:20 izany ry havako dia ezaka ho tanterahan'ny Paoly apôstôly io mba hiarovany ny finoan'ny olona ao Korinto sy ny toerana manodidina ny Korinto koa toa ny Makedonia izay voalaza eo amin'io soratra masina io. Satria marefo ny finoan'izy ireo ka mora mipatitaka sy mora miparitaka izy ireo rehefa tonga ny fampianaran-diso maro samihafa. Inona ary natao ry havako? Na inona ny nataon'ny Paoly? I Paoly tenany no ho avy any Korinto ka hijanona maharitrany izy mba hampiorina ny finoan'ireo Korintiana izay efa nandray ny filazantsara nefa marisarisa
ireo. Fa ho avy ihany koa Timoty, ary ho avy koa aza i Apôlôsy, ho avy ihany hiaro ny finoana izy ireo, amangana izy ireo. Tsy hamangy fe hamangy fotsiny, fa hitoetrano mandritra ny fotoana maharitra mba ampiorina tsara ny finoana izy ireo. Afaka malala ao amin'ny tompo. Eto amin'ity Korintiana voalohany toko 4 indrindra, ny andininy 4 sy ny 7 sy ny 4 ity, dia entitra i Paoly, manao teny baiko mahery vaika i Paoly apôstôly, manao hoe miambeny ianareo, tomoena tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza. Io ny andininy 7. Teny baiko zany, tsy fiangaviana, fa tena baiko mavesatra dia mavesatra mihitsy, mba hahafahan'izy ireo miorina tsara amin'izany finoana n'Andriamanitra izany. Noho izany rehavako malala amin'ny tompo, dia resaka finoana sy fiangonana no resahana tamin'ity raharaha nataon'i Paoly tao Korinto ity. Ny avatra voalohany ho antsika zany amin'izao, raisina avy amin'izany rehetra izany dia hoe ndeha ho saro-piaro amin'ny fiangonana isika. Ndeha ho saro-piaro amin'ny fiangonana isika, na amin'ny finoantsika isika. Vavahady lehibe izay tsy mihidy fa ny banaka sy ny banabana, ny vavahady ny Korinto na ny serana tsambo tao Korinto, izay nidira ny fampianaran-diso maro samihafa va ny velany, ary dia teraka tao zany, nandrobona tao zany, ka lasa raharaha sarotra ny Paoly apôstôly. Mora voarebirebi ny zava-baovao ny olona, tia vao ny olona, sodokan'ny akanga tsara soratra ny olona ka manary ny akota mahatrano tsika malagasy zay. Ny vokany dia nanary ny maha-kristianina azy marina tokoa izy. Ilay maha-kristianina dia mifototra amin'ny hoe Jesosy Kristy, ilay maty, nitsangana tamin'ny maty, ho famonjena ny olona rehetra, fa navilivily ny sasany zany. Resiny ty teny malaza ty ny olona. Nareo le teny malaza kehitriny. Indraiky zany ty izao manao hoe tsy mitory tsy misy pirofo izahay. Resiny zany ny olona. Roboka ny olona. Ny laozan'ny olona ny fiangonana marina. Rehefa nilaozan'ny olona ny fiangonana, dia zao nitavela koa nanara-maso. Sady efa mihetsiketsika aza ny tongony fa te handeha koa izy. Izay lasa raha teo moa zany dia tsy niverina, nefa na dia tsy niverina aza, dia mbola mitaona koa manao hoe andao fa aty aminay ilay Jesoa tena marina, aty izy manasitrana, aty izy mampanan-karena, aty izy mampiverina amin'ny vadiny sidina, mampiverina vadiny sitaka sy ny sisa. Sary izay tany Korinto zany, fa ny tena marina koa dia sary eto amintsika mihitsy zany lazaiko zany. Sary eto amintsika izay manozongozona ny finoan'ny kristianina mba tsy hiorina tsara. Ary ny zava-misy sy pirofo hitantsika tombana toy ny tia nataon'ny Paoly apôstôly ity, fa mitovy amin'izany mihitsy ny zavatra misy eto amintsika. Marefo ny finoan'ny kristianina, ka mora mivadika, mora mivadibadika izy rehefa tonga ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Rehavako malalo amin'ny tompo, vavahady lehibe mibanabana ny firesahako any Korinto teo, fa ireto ny vavahady lehibe mibanabana sy midanadana eto amintsika mba ahafahana manozongozana ny finoan'ny kristianina. Tsy inona izany fa ny hainao aman-jery izay maniry toy ny anana eto amintsika izao. Ny tele isan-karazany marobe izay ahitantsika karazana fampianaram-pinoana maro samihafa io. Ny radio maniry ohatry ny anana izay ahenontsika karazana fampianaram-pinoana maro samihafa io. Ny teknôlôjia samihafa, ny Facebook, ny réseaux sociaux maro samihafa, dia mivaravarana midanadana ireny, manimba ny finoantsika raha vao tsy mitandrina tsara isika toy ny tany Korinto koa.
ireny rehetrareny ry avako dia mitarika sy misitona anao manao hoe avy fa mahafinaritra be aty aminay. Ny olona koa moa te hiala sorisory, te hiala voly, te haheno zava-maneno izay mampientanentana sy ny karazany. Ary isika malagasy dia izany mihitsy, rehefa maheno zavatra manentana sy manaitra ny saina dia lasa avy hatrany ny tongotra. Tsy mieritreritra tsara, tsy mandinika tsara, fa lasa mora resy ny fakapanahy. Tandremo ary avako malala amin'ny tompo, fidio tsara ny zavatra jerentsika, fidio tsara ny zavatra henontsika, fa ireny dia mahatonga kolotsaina ao atsika. Rehefa zarytsika, voataitaitra eo ny saitsika, dia lasa mikolotsaina mibaiko atsika izany ary dia very ny finoantsika. Ny tanjona nefa ary avako malala amin'ny tompony amin'ireny zavatra maro samihafa ireny dia ny hampiditra antsika ao amin'ny fandriky Satana. Fataro tsara ny zavatra eo alohanao sy ny feo izay henonao. Arovo ny fiangonana, dia arovana ny fiangonana. Ny tenantsika anie izany ilay tempolon'Andriamanitra, hitoerany tenin'Andriamanitra, hiaina ny tenin'Andriamanitra, hiveloma ny tenin'Andriamanitra, hivelomantsika ny tenin'Andriamanitra. Izany ary dia ambenino ny tenantsika, ambenino ny ankohonantsika, andeha ambenina izao fiangonana misy antsika izao, mba tsy hidirana izany hery ratsy avy any ivelany maro samihafa izany. Izay no afatry ny andininy 7 ny ravako tapany voalohany eo. Fa eo ihany tsy miala eo isika, fa ny eo ambany eo ihany. Ndeo vakiana kely izany amin'ny anaran'ny tompo. Andininy 7, miambeny ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-day maherezy. Io aoka hitomban-day maherezy indray izany izao, naokantsika izao afatra manaraka izao. Raha tsoriny io dia hoe mitoera na meteza olon-dehibe. Olon-dehibe, matotra, tompon'andraikitra. Ny hoe mitomban-day moa eto araka ny tarazo jiosy, ny tena antsoina hoe lehilahy teo amin'ny jiosy, dia feno 30 taona ny mihoatra izy. Izany hoe eo amin'ny jiosy dia 30 taona mihoatra no afaka manambady ny lehilahy anankiray satria efa matotra sy azo lazaina ny tompon'andraikitra izy eo. Mahazo manambady izany, lohan'ny ankohonana izany, mikarakara sy mamelona ny ankohonana izany, manao izay hikolokoloana ny fanahy ny ankohonany koa izany, satria ara-panahiny resantsika eto. Olona vory hery izany hiatrehana ny fahavalo, mety hanafika. Izany hoe mitomban-day. Mba tsy hahavery ilay finoana Jesosy Kristy ao anaty, mba tsy hiongotana izany finoana ao anatsika izany, dia mila mitomban-day tahaka izany isika. Aoka hitomban-day. Izany koa dia azo lazaina manao hoe aza mipetrapetra-poana na mandany lany fotoana foana amin'ny zavatra tsy misy dikany mitomban-day. Fa ny mitomban-day koa eto dia olona ao anatin'ny fahavononana hiatrika ny zavatra rehetra izay misy eo anoloany. Alady ny akafita na hitondranam-bavaka ny akafita, akany fialofana tangaina moa ry avako ny amin'ity anio ity. Ao amin'io akany akafita io misy an'ireo zaza, ankizy izay heverina fa tsy manam-piatsony, tsy eo ny ray aman-dreniny, tsy eo ny fianakaviany, dia raisinao izy ireo. Dia andeha haka ny toeran'i Jesosy Kristy isika, ny amin'izany akafita izany, satria efa manan-kery eo amin'ny fiainantsika isika izao, ampiasa izany herintsika izany mba hanampy ireny akany ireny. Fa tsy ireny ihany,
fa mitoerana rehetra izay misy ankizy na olona njorombala na ireo ahilikiliky ny fiarahamonina dia mendrika anampy an'izy ireny isika satria dia tena tiany Jesoa ireny. Izany ary avako dia tanterao ny adiditsika amin'izy ireny, tanterao ny fanampitsika an'izy ireny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, aza miandry entanina isika vao manampy ireny olona maro sy karazany ireny. Rehefa ny fitiavana no manainga antsika, hita amintsika amin'ny 4:7 dia mahavita ny asan'ny tompo isika. Fa rehefa tsy ny fitiavana n'Andriamanitra toy ny lazaina tamin'ny ankizy sy ny tanora teo no manainga antsika, dia raraka andalana ihany isika. Raha avako malala ao amin'ny tompo, rehefa manao zavatra amin'ny fitiavana isika, amin'ny alalan'io hery rehefa ao anatsika omen'Andriamanitra antsika io, dia tsy mimonomonina. Raha te hahafantatra tsara izany rehetra izany mandeha amin'ny fitiavana sy manao zavatra amin'ny fitiavana izany moa isika, dia mila vakiana any an-trano ny Korintiana 1:7 fa io no manazava izany ahoana tokoa moa izany manao zavatra amin'ny fitiavana izany. Raha avako malala ao amin'ny tompo, masiky Paoly apôstôly eto amin'ity teny ity, entitra matotra ny antony diavako dia izao: tsy mitsitsitsy, tsy misangisangy atsika Satana izay mieloelo ao alohantsika eo. Raha vao malemilemy sika dia entiny amin'ny sangany izay tsy manana volo, sola sy ireo fohy volo, dia ny loha mihitsy no ibatany Satana azy, ary dia entiny any amin'izay mety hitondrany azy izay tiany. So fa miteny amintsika ry havako ny tompo, araka ny hitantsika tao amin'ny Jaona teo, Jesosy Kristy ny teny tamin'ny mpianany manao hoe: tsy hamela anareo hokamboty aho, akaty aminareo aho. Ary Jesosy Kristy rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika dia tsy avelany andeha irery mihitsy sika, fa eo izy mandrakariva mitantana ny fiainantsika, mandrakariva mitantana. Toy ilay rentsika tao amin'ny teny famelan-keloka teo, Andriamanitra mitantana. Koa izay tsy mety ho tantany ny tompo sy tsy mety ho baikio ny tompo amin'ny asan'Andriamanitra izay efa nandrany azy, dia mora resy toy ireto vahoaka Korintiana sasany izay niparitaka sy nipatitaka tamin'ny fampianaran-diso maro samihafa teo. Raha avako malala ao amin'ny tompo, amaranana izao afatra izao ary dia anankiroa ny zavatra nolazaina tamintsika teto amin'ity anio ity. Ny voalohany dia hoe andeha harovana ny fiangonantsika, andeha harovana ny finoantsika, fa varavarana maro samihafa izao no mitanatana manodidina antsika ka mety hanimby izany finoantsika izany. Talohan'ny synôda lehibe iny ry havako, na efa tao akatoka mihitsy aza, dia maro ny rivotra maro samihafa nitsoka mitady hanimby izany finoantsika izany amin'ny alalan'ny tambajotra maro samihafa sy ny vaovao maro samihafa. Isaorana ny tompo fa tsy resiny izany sika, ary dia isaorana ny tompo koa ny fijoroany ireo mpamonjy synôda lehibe rehetra, ary nisy an'izany moa teto amin'ny fiangonana misy antsika namonjy izany. Isaorana ny tompo noho ny fijoroan'izy ireo tamin'ny finoana nanakatona izany varavarana mitanatana izay manimba ny finoana izany. Isaorana ny tompo izany ry havako malala ao amin'ny tompo, ary dia hitoy ane izany finoantsika ny Jesosy Kristy izany, mba hitombo hatrany izany alehibe ny finoantsika izany, ahafahantsika mijoro vavolombelona tokoa ny amin'ny asan'Andriamanitra izay efa petrany amintsika. Ny faharoa teo ry havako dia izao: mitoera olon-dehibe isika amin'ny finoantsika, aza mety ho veriverezin-dy, aza mety ho reberebe ny Satana amin'ny zavatra maro samihafa, fa tanto tsara ny finoanao, mba olon-dehibe mandray andraikitra tokoa ianao eo amin'ny tenanao, eo amin'ny ankohonanao, eo amin'ny fiangonana misy ianao, amin'ny fiarahamonina misy ianao, eo amin'ny firenena, mba hahitan'ny olona fa rehefa miasa tsara isika amin'ny maha-kristianina atsika
dia mahatarika ny hafa koa izany. Farandravako, izao tenin'Andriamanitra zao dia famanginy Paoly apôstôly sy ny namany any Korinto. Mba hahafahantsika mifampahery tokoa amin'ny fiainantsika, dia mifamangy vangiry fa aza vela ho sakana ny tambo, aza vela ho sakana ny sakana maro samihafa ny fifamangitsika, fa manampy amin'ny fampaherezana antsika izany rehetra izany. Vangio ny havana, vangio ny mpiarany vavaka, vangio ny any amin'ny akany, vangio ny any amin'ny toerana maro samihafa, fa rehefa mifamangy toy izany sika dia mahery ho azy. Man'Andriamanitra ny voninahitra ry havako, fahasoa ny tena sy ny fanatsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.